fa araky ny efa napetraky ny gouvernement malagasy tamin'ny 17 volana oktobra 17 sy 2020 teo dia natokana ho andro fisaonam-pirenena ny andro andevenana ny vata mangatsiaka ny filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert. Araka izany dia androany no nanatanterahana izany fandevenana ny filoham-pirenena izany. Araka izany dia saika hita taratra teny amin'ny arabe indrindra fa teny amin'ireo mpivarotra zava-pisotro misy alcool izany ny andro fisaorana izany satria maro tamin'izy ireo no nanakatona ny fivarotana tamin'ity androany ity. Fanadiadina. Ny ankamaroan'ireo mpivarotra zava-pisotro mahamamo hita teny an-dalana dia nanaja ny fepetrany ho raisiny fanjakana amin'ny fanokanana ho andro fisaonana ny andro androany. Andro izay natokana andevenana ny filoham-pirenena teo aloha ny profesora Zafy Albert any Betsiaka. Tahaka ny teny amin'ny 17 hektara miazo amin'ny Antomadinika, Akazomanga ary Akondrano dia maro ireo bara na mpivarotra zava-pisotro mahamamo no nakatona ny tsenany. Ireo fivarotana lehibe na grande surface dia nisokatra fa tsy nivarotra toka tamin'ity androany ity. Fa mbola nisy ihany koa tahaka ny tetsy amin'ny 17 hektara sy Akondrano no mbola nanohy ny asa andavanandrony. Raha ny filazan'ireo olon-tsotra dia voaja amin'ny ankapobeny ny androany na dia teo aza ireny indrokely ireny. Atreto aloha zany tena hoe arakaraka ny tsirairay izy fa tsy voatery hoe tena misokatana fa zany hoe arakaraka fandraisan'ny olona lesy fotsiny. Zany amin'ny ankapobeny iny zany hita ihany satria manaraka ny toromarika ny fanjakana ny olona zany hoe lanona rehetrarehetra ny foanana matetika ireo bara sy ireo toerana fisoana rehetrarehetra amin'ny ankapobeny aloha voaja satria mikatona daholo. Isan'ny voararan'ny lalàna ny mivarotra zava-pisotro mahamamo, ny mamo eny an-dalana, ny fanaovana fety ankalamanjana na eny amin'ireo trano fanaovan-danonana, ny saona ihany koa ny fanevam-pirenena.